Aleluia, aleluia, aleluia. Mbola faly miarabanareo eran-tany izay menada anio asabata fa 7 ny volana jona 2025. Ry hava malalao amin'ny tompo, anio isika dia misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Dia raha ohatra ka efa vita batisa tamin'ny ranona joboka ianao dia afaka ianao mandray ny fanasan'ny tompo izany. Ry havana, tsy haiko na efa niomana ianao na tsia, fa raha ohatra mbola tsy niomana ianao dia isaky ny voalohan'ny volana zany indray mpandesaky voalohan'ny volana zany dia misy ny fandraisana fanasan'ny tompo zany eto erantsika rehetra eran-tany, satria maro isika nefa tsy makany amin'ny trano fiangonana intsony. Amen. Ry havana, isika no tempolin'Andriamanitra ka oka isika hitady azy bebe kokoa, tsara ny tompo. Ny ten'Andriamanitra anio izay bebahantsika rehefa avy eo dia momba ny amin'ny fanahy masina. Ry havana, oka hiomana mihitsy ny fanahinao, satria raha pitso dia fantatsika tsara raha pitso fa Pentecoste. Izay no fambarantsika azy. Izany hoe ny nanjotrahan'Andriamanitra ny fanainy avy any an-danitra tamin'ireo mpianany
20 tao amin'ny chambre haute zany, tao amin'ny efitrano ambony. Ry havana, tsapanao ve ny dikany hoe fanahy masina? Tsapanao ve ny dikany hoe fanahy masina? Oka ho tsapantsika tsara ny dikany fanahy masina mba andraisantsika azy. Tsy hoe kory amin'ny fotoana io ihany tsika no miandry ny fanahiny iray, fa tokony tsika ameno ny fanahiny iray amintsika isanandro. Ry havana hivavaka aloha isika, alohany andraisantsika ny ten'Andriamanitra ibebahantsika, de aorianan'izay androaka devoly isika, de aorianan'izay gataka ny fanahy masina, dia hiomana isika avy eo ho raisin'ny zoky evangelista Erika ny fotoana amin'ny fandraisana ny fanasany tompo. Ao anatin'izany koa izy dia mibebaka anao raha andray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao. Ry havana miomana satria tsy izy intsony ny fotoana. Raha mandinika ny vanandro amin'izao ianao dia mety tsapanao ngambany hoe tsy vazivazy ny mandrakizay, tsika tsiraray avy. Mila antsika manomana mandrakizay antsika tsiraray avy. Hivavaka isika tompoko isaotra an'Andriamanitra ny amin'ny ahafahantsika mbola mivory toy izao. Hivavaka isika tompoko. Jesosy tompo misaotra mankalaza anao. Mideranao Jesosy satria noho ny famindramponao no mbola ahafahanay mivory toy izao. Misaotra anao koray malala ho ny amin'ny fanahy masinao, satria ny fanahy masinao no ahafahanay miteny eto Jesosy eo. Fa raha izay fotsiny iray dia tsy mahay miteny, tsy mahay manao na inona izay. Ka mangataka ny fanatrianao Jesosy tompo, mangataka ny fanatrianao koa fanahy masinao. Oky ianao anatrika anay tsiraray avy zanakao eran-tany, na aiza no misy anay. Ka hatreo zao fotoana izao mbo ambany tana maherinao rery ihany. Avozy izahay, ampenaro izahay, diovy izahay tompo, satria mila anao izahay. Ianao lay masina sy mahery ary tsara indrindra. Ny voninahitra dia ho anao rery ihany ray malala ho. Aleluia. Amen. Amen. Ry hava malala amin'ny tompo. Ny ten'Andriamanitra hoy ao izay raisitsika an'io zany dia momba ny amin'ny fanahy masina. Fanahy masina satria raha pitso dia Pentekosta. Fantatrao marina ve ny hoe Pentekosta? So de hoe rehefa tonga ny andro Pentekosta na hoe ny andro koa hoe Ascension de andeha hivavaka na koa hoe Paska. Ry havana mitandrema fa isika tokony tena manatona ny tompo isanandro. Tsy tokony andro fotoana isika hoe andehanantsika any am-piangonana ny afen'ny fanahy masina antsika na koa hanompontsika an' Jesosy. Isanandro tokony miaina araka ny fanahy masina isika. Amen. Araka ny fanahy masina. Iza moa io fanahy masina io? Io fanahy masina io tonga dia ambarako eto am-piandohana fa io fanahy masina dia tena lehibe indrindra. Lehibe indrindra io fanahy masina io. Fanahiny iray io ary fanahiny zanaka ary koa fanahy masina. Io ilay hoe telo fahiray. Hojerentsika izay hoe telo fahiray izay. Ao amin'ny Genesisy toko voalohany ho raisintsika. Manambara aloha zany fa fanahiny iray ny fanahy masina. Oko fantatsika tsara. Fanahiny iray ny fanahy masina. Genesisy toko voalohany dia efa verimberina eto ny tenin'Andriamanitra fa zay tia ny fanahy masina no arahantsika eto satria izy no mandidy, izy no manapaka. Dia hitanao hoe inona ny ibebahantsika an'io. Genesisy toko voalohany andiny faharoa no vakiantsika. Andiny voalohany sy faharoa no vakiantsika. Hoy ny tenin'Andriamanitra ho vakiako amin'ny anarany. Hoy ny titra ato amin'ny Baiboliko hoe nahary izao rehetra izao sy ny olombelona Andriamanitra. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana. Ary aizina no teo ambonin'ny lalina. Ary ny fanahin'Andriamanitra no nanomba teo ambonin'ny rano. Amen. Hitanareo izay? Zay le izy aloha. Le fanahy masina dia fanahin'Andriamanitra. Aleluia, aleluia, aleluia. Manambara ny tenin'Andriamanitra eto hoe ny aizina izany no teo ambony lalina. Zay zany tamin'ny voalohany. Ry havana mbola tsisy ninina mihitsy zany. Dia zavatra nisy dia hoe ary ny fanahin'Andriamanitra. Hitanareo izany? Ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba teo ambony rano. Amen. Le fanan'Andriamanitra no teo ambony rano. Zay zany hoe Andriamanitra zany
dia izy ilay fanahy. Izy ilay fanahy. Izay ny ery amin'ny bokin'ny Jaona, toko faefatra, andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny efatra amby roapolo, afaka raisinao naoty fa tsy ho vakiantsika eto. Dia andao tsika hijery an'i Jesosy indray hoe Jesosy ihany koa, izy ihany koa ilay fanahy masina. Aleloia. Ao amin'ny bokin'i Isaia toko faha 110. Isaia toko faha 110 manambara indray any Jesosy, izy ilay fanahy masina. Hoy ny tenin'Andriamanitra Isaia toko faha 110, andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy no vakiantsika. Hoy ny tenin'ny Tompo, ho vakiako amin'ny anarany. Ny titre dia hoe didy azafady Davida vaovao. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra, ho vakiako amin'ny anarany, andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy, ao amin'ny Isaia toko faha 110. Ary hisy solofo mitsimoka eo amin'ny fototry Jese, hisy mitrebona avy eo aminy. Hitoetra ao aminy ny fanahin'ny Tompo. Ajano kely hatreo aloha. Eto zany manambara an' Jesosy io zay fantatrao tsara ilay tenin'Andriamanitra rehefa vakiana. Jesosy no ambarany io zany. Jesosy zany io. Dia hoy zany amin'ny 2 hoe hitoetra ao aminy ny fanahin'ny Tompo, dia ny fanahin'ny fahendrena. Dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahin'ny fanoloran-tsaina ary ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana ny Tompo. Ho anitra kasitrahana aminy ny fahatahorana ny Tompo, ka tsy tsara araka ny tany masony izy na ampanaiky araka ny reniny sofiny, fa ho tsarainy amin'ny fahamarinana ny madinika ary omeny rariny ny mahantra amin'ny tany. Amely ny tany amin'ny tsorakazo ny vavany izy, ary ny fofinain'ny vavany no amonoany ny ratsy fanahy. Fahamarinana no fisikinany ary fanahy matoky no ho fehikibony. Amen. Zay Jesosy zay. Aleloia. Izy ihany koa ilay fanahy masina. Jerefy tsara ny eo amin'ny andininy fahaefatra, eo amin'ny tapany faharoa hoe ary ny fofinain'ny vavany no amonoany ny ratsy fanahy. Ry havana ilay fanahy masina, ilay teny avoaka ny vavan'i Jesosy, io ilay fanahy masina io. Io ihany koa ilay avoaka ny vavaketo, io ilay fanahy masina no miteny. Io ihany koa no avoaka ny vavazoky eriketo rehefa hiteny, satria ny fanahy masina no miteny. Izy no mandray ny contrôle. Izy no mandray ny contrôle izay ambara eto, satria izy ilay miasa. Itsika ilay trano, ilay tempolo ny fanahy masina. Efa tena tempolo ny fanahy masina va ianao? Ibebaka isika rehefa avy eo. Tena tempolo ny fanahy masina ve ianao tompoko sa tsia? Mibebara mbola tsy tempolo ny fanahy masina ianao. Satria ilaina isika tena ho feno ny fanahy masina. Lehibe ny fanahy masina. Tena lehibe indrindra izy. Ao amin'ny bokin'ny Jaona, Jesosy no niteny Jesosy ao amin'ny bokin'ny Jaona ny amin'ny fanahy masina ho avy. Satria tsy maintsy niala ty zany ro Jesosy niala tao ambony tany izy zay sa vao tonga zany ny fanahy masina. Jaona toko faha 7:10, efa nambara teto ihany koa io, fa very kely fotsiny zany ilay verset. Jaona toko faha 7:10, andiny faha 10:10 ka hatramin'ny faha 7:10. Eto zany ny Tompo dia nanambara zany amin'ireo mpianatra zany Jesosy eto, ny amin'ny fanahy masina zany no ambarany eto. Hoy zany Jesosy miantso an'ireo mpianatra, Jaona toko faha 7:10, andiny faha 10:10 ka hatramin'ny faha 7:10. Hoy ny tenin'ny Tompo, vakiako amin'ny anarany. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko, ary izao angataka amin'ny iray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Amen. Ry havana mandrakizay ny fanahy masina eto amintsika. Tapahakely hatreo aloha. Mandrakizay ny fanahy masina eo amintsika ny fanahy masina. Rehefa tena masina isika, mila mitandrina isika. Rehefa tena masina isika, ny fanahy masina tsy afaka manao an-trano amin'ny fahotana. Oko tsapantsika izany. Ny fanahy masina tsy tia loto, zany hoe masina izy, ka tsy mila loto ny fanahy masina. Tsy afaka mifandray mihitsy ny fanahy masina amin'ny ratsy. Raha mbola misy hotana atsika, tsy miditra eo ny fanahy masina. Tsy miditra eo ny fanahy masina, tsy petraka anatintsika izy. Tena sarom-piaro Andriamanitra satria izy ilay fanahy masina. Izy ilay fanahy masina tsara indrindra. Dia toizako tenin'Andriamanitra, andiny faha 7:10 amin'ny Jaona 14 io
dia ny fanahy ny fahamarinana, hitanareo zany fanahy fahamarinana, izay tsy hainy izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany. Fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Amen. Zay le izy. Tsara be ny ten'Andriamanitra. Ny fanahy ny fahamarinana tsy maintsy manao ny marina isika tompo. Tsy misy miolakolana intsony eo amin'ny tompo. Tsisy tsony ny hoe misabaka eo am' Jesosy. Zay raha eo amin'ny tompontsika na zay raha tsika any amin'ny hafa be amin'ny satana izany. Mila isika tena masina. Eny tompo mila masina isika fitondram-piainantsika sy ny mombamomba ny tenantsika na ny anatiny na ny ivelany. Satria ny fanahy masina dia Andriamanitra ihany. Andriamanitra ihany ny fanahy masina. Ary itiany isika vavaka aminy anatin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Ry havana, ao amin'ny Isaia 8:50 noraisintsika hibebahantsika. Fantanao zao ny fanahy masina hoe iza marina moa ny fanahy masina. Ka raha tonga rapitso dia ahoana moa no endrasanao hiandry rapitso hoe vao azo ny fanahy masina ianao? Ny fanahy masina dia ny iray ihany. Azontsika ny fanahy masina rehefa masina ao aminazy isika. Fa tsy miandry hoe Pentekosta. Tsy miandry hoe Pentekosta fahatserovana ny andro Pentekosta. Fa ny fanahy masina eo amintsika mandrakariva rehefa tena mitompo isika. Isaia 7:50 andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa ihany noraisintsika. Hoy ny tenin'ny tompo vakiko amin'ny anarany. Ny titra dia hoe ny eloka mampisaraka amin'Andriamanitra. Vakiko ny tenin'ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy reriany. Indro ny tanàn'ny tompo tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalon-dalovana fa mahare. Fa ny elokareo no mampisaraka anareo amin'Andriamanitrareo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka tsy miaino izy. Amen. Ry havana, Andriamanitra dia mahare. Mahare Andriamanitra rehefa miteny isika. Fa matoa Andriamanitra tsy miaino antsika dia mazava tsara ny tenin'Andriamanitra fa ny elokantsika. Ny elokantsika no mampisaraka antsika amin'Andriamanitra antsika. Ny elokantsika tompoko. Indraindray ny olona dia menomenona hoe tsy mety mamaly vavaka Andriamanitra. Ahoana ny fiainako tsy mandeha mihitsy? Ahoana no misy an'izao na misy an'izao? Ry havana, raha mbola anatin'ny ota ianao, raha mbola tia ota ianao, dia zakao aza menomenona. Fa mbola eo le eloka mampisaraka anao amin'Andriamanitra. Tsy maintsy isika misaraka amin'ny eloka, amin'ny otantsika, amin'ny fatotra mahazo antsika. Tsy hoe koa tonga dia milamina be zany ny fiainanao ohatra hoe misaraka amin'Andriamanitra, misaraka amin'ny ota ianao, azafady. Tsy koa tonga dia hoe milamina be ny fiainana, tsia. Raha vao hoe misaraka amin'ny ota isika. Tsy maintsy mandala latsarotra koa isika. Tsy maintsy mandala latsarotra satria ety ambony tany dia ady no hatrehantsika ety, ady. Ry havana, tsy maintsy isika misaraka amin'ny ota. Tsy manao eloka intsony. Eny tompoko. Zay isika voa afaka ny tompo ampiseho ny tavany amintsika. Amen. Mahaiza mandà. Mahaiza miteny hoe tsia na hoe non rehefa hitanao hoe ratsy zavatra miseho anatrehanao. Ahoana no tsy hiteny? Ahoana no angina? Ry havana, mila mijoro isika zay vao tafiditra ny lanitra. Tery ny lalana, tery ny lalana. Hibebaka isika tompo. Hibebaka isika. Hisaraka amin'ny fahotantsika satria jerevy tsara ny ten'Andriamanitra andininy faharoa eto amin'ny Isaia 7:50 hoe fa ny elokareo no mampisaraka anareo amin'Andriamanitrareo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka tsy miaino izy. Ry havana, ny fahotantsika no mampiafina ny tavany amintsika ka tsy miaino izy. Amen. Ahoana moa ny hijeren'ny tompo antsika raha tsika feno ota maloto anatin'ny fahotana? Loto anie ny fahotana, loto ny fahotana. Tena hoe zavatra maharikoriko eo anatrehan'ny tompo. Rehefa afaka ianao, tahaka anahako afaka dia ho rikoriko amin'ny ota ianao. Raha ny ota ny anako teo aloha dia rikoriko tsy te hierika izany intsony. Zay le fahafana ao amin'i Kristy.
Rehefa afaka isika de olo-baovao tsy te hierika loto intsony. Tena hoe tiantsika ho fafanatanteraka anatin'ny saintsika manontolo ny momba antsika teo aloha. Ry havana, satria menatra isika ny amin'ny fahotantsika zay le hoe ota, eloka, maharikoriko eo anatren'Andriamanitra. Maharikoriko anatren'Andriamanitra. Zay le ota. Zôridira mihitsy ny anantsika teo aloha rehefa afaka ianao. Fa raha mbola tsy afaka ianao de aoko ho fantatrao fa anatin'ny zôridira, anatin'ny loto tanteraka no misy anao am'zao ora sy fotoana izao raha mbola ny anatin'ny ota ianao. Satria ao amin'ny Isaia 1:15 vakitsika kely ihany io ahafantaranao tena hoe anaty lavaka no nanatsoahany tombontsika. Raha mbola tsy afaka ianao dia mbola anaty lavaka ianao zany. Anaty lavaky ny fahotana. Isaia 1:15 1:15 andiny voalohany. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo de iomana isika androalika. Miainoa ay ianareo izay miezaka mitady fahamarinana, de zay mitady ny Tompo. Tsarovy ny vatolampy izay nakana anareo sy ny aty lavaka izay niadiana anareo. Amen. Ry havana. Ny olona efa afaka no ambara eto. Ny miezaka mitady fahamarinana no ambara eto. Mila mahatsiaro ny vatolampy nakana antsika isika. Ary koa ny aty lavaka, jereo, aty lavaka zay niadiana antsika. Tao anaty lavaky ny fahotana isika, anaty lavaky ny zôridira izany. Tao no noraisiny Tompo, nosasany tamin'ny rany. Navoakany avy tao. Navoakany avy tao. Ry havana, efa afaka ve ianao sa mbola anaty lavaky ny fahotana? Ibebaka isika Tompo. Angatao ny fanainy iray. Angatao izy hanoro lalana anao. Satria izy telo fa iray. Ary aoko fantatsika fa ny fanainy iray dia Andriamanitra izany. Andriamanitra no mitoetra anatintsika. Izy iray no mitoetra anatintsika. Izy lay papantsika no mitoetra anatintsika, zay le fanahy masina. Izy lay iray no ao anatintsika. Ka tokony hajaintsika lay fanahy masina. Tokony hakatò azy isika. Izy no mikarakara antsika. Izy no manamboatra antsika. Ry havana, andohalika isika ibebaka anatrehan'i Jesosy. Ibebaka satria Jesosy no mitondra ny fahotantsika anatrehan'ny ray. Mibebaka ao antsika. Oka ny fanahinao ao anatinao no hiteny. Avelao hiteny ny fanahinao. Amboray amin'ny ray zay mombanao. Fa raha tsy zany, raha manafina eloka ianao dia tsy afaka ny Tompo hanafitra anao. Tsy afaka izy hanafitra anao. Ny ray telo fa iray ihany. Ka andohalika isika Tompo tondra tenantsika anatrehan'i Jesosy. Vavaka isika Tompo. Ndao any. Ray malala indreto izay mandohalika eo anatrehanao. Miantso anaranao zay Jesosy satria Andriamanitra tsara indrindra ianao. Misaotra ny amin'ny teny zay nomenao anay. Misaotra ny amin'ny famindram-po Jesosy satria mbola afaka mibebaka izay. Afaka miantso ny anaranao. Ray malala ho any amin'iza moa izay ray. Raha tsy ho any aminao irery ihany. Jesosy misaotra satria fantatra ihany io. Fantatra ihany io ny fahalehibiazan'ny fanahinao ato anatinay tsiraray avy. Raha efa ao aminao izahay. Fantatra koa fanahy masina satria ianao ihany koa no Andriamanitra. Ianao ilay Andriamanitra lehibe indrindra. Ary izany no mahatonga an'i Jesosy no niteny hoe raha ohatra misy miteny ratsy anaranao fanahy masina dia tsy azo famelan-keloka. Tsy azo famelan-keloka satria ianao no Andriamanitra fanahy masina. Ka indreto izay mifona eo anatrehanao. Mifona izay ray malala mamela ny elokay. Mamindra fo aminay. Satria ny elokay no mampisaraka anay aminao. Ny elokay no mampiafina ny tavanao aminay Jesosy. Ka mifona aminao izay. Mamela anay Tompo. Diovy izay amin'ny ranao soa. Avao zay Jesosy. Amboatra i Jesosy. Mamindra fo aminay. Mamindra fo aminay. Satria Jesosy, ny fisainanay dia tsy mendrika akory. Tsy mendrika akory izay Jesosy. No ataonao ho zanakao. Sasao amin'ny ranao ny fisainanay. Mba hadio ny fisainanay Jesosy. Mba ho toy ny fisainanao.
Sasao koa ny vavanay, ny fitenay rehetra sasao Jesosy mba hadio mendrika eo anatrehanao. Tompo malala ho any amin'iza moa izahay, raha tsy ho any aminao. Ianao ry ihany no mendrika omemboninahitra, ianao dia ianao rery ihany. Tompo malala ho, sasao ny vavanay, sasao ny lelanay Jesosy amin'ny ranao soa. Diovy koa ny fijerinay Jesosy. Diovy ny fijerinay tsy mendrika Jesosy, satria mpanota izay. Ratsy izay Jesosy malalao. Eny, impiry izay tompo malalao no mijery zava-poana. Eny, nefa ny fanahinao anatinay. Ny fanahinao nefa ny lehibe indrindra, izay mangataka aminay mandrakariva mba hitoetra ao anatinay. Eny, mandrakizay ny fanahinao anatinay. Miandry anay ny fanahinao ray. Ka mangataka aminao tompo mamindrafoa, mamelà ny elokay. Mamelà ny elokay Jesosy, satria anao no Andriamanitra lehibe indrindra. Jesosy tompo, ho any amin'iza moa izay. Ho any amin'iza moa izay tompo raha tsy ho any aminao irery ihany. Jesosy malalao, ny fanahinao no mendrika ho deray, mendrika kalazay. Ianao ilay fanahin'ny iray, mendrika ao anatinay tsiraray avy. Nefa ny impiry izay no manaonao foana. Ny impiry izay no manaonao foana Jesosy, ka mamindrafo aminay. Mamelà ny elokay. Diovy ihany koa ny sofinay. Diovy ny sofinay Jesosy, mba hadio ao anatrehanao. Sasao ny sofinay ny rendesinay rehetrarehetra, tsy araka sitraponao. Zenonay tsy araka sitraponao Jesosy. Diovy ny sofinay amin'ny rano soa. Diovy ihany koa ny fonay Jesosy, mba hadio am-po izay. Satria raha tsy madio am-po izay dia tsy hitanao Andriamanitro. Tsy hitanao izay raha tsy madio am-po Andriamanitro. Ka mamindrafo aminay. Mamindrafo aminay ray malalao. Satria ny tenanay, ny fonay no tempolonao. Ny fonay no tempolo masinao Jesosy. Ka aoka mba ho mendrika anao izay. Amboary ny fonay. Amboary izay Jesosy. Alao anatin'ny fonay ny fahatezerana. Alao anatin'ny fonay ny avinavina. Alao anatin'ny fonay ny toetra ratsy rehetra. Alao anatin'ny fonay ny tsy fankatoavana anao ray malalao. Mamindrafo aminay. Mamelà eloka anay Jesosy. Milanao izay. Milanao izay ray malalao. Satria anao no Andriamanitra tsara indrindra. Ianao no mendrika ho deraina Jesosy. Tompo malalao, diovy koa ny tananay amin'ny rano soa. Diovy ny tananay amin'ny rano soa Jesosy. Izay no raisy ny tananay tsara ka sitraponao. Oka ianao hanadio ny tananay amin'ny rano soa. Tompo ny tongotray koa Jesosy. Izay nandehana ny tongotray. Tompo oka ianao hanadio ny tongotray Jesosy amin'ny rano soa Jesosy. Izay nisy fandriky ny fahavalo tamin'ny lalana nandehanay Jesosy. Oka ianao hanadio ny tongotray Jesosy. Diovy ny tongotray Jesosy malalao. Tompo malalao, mangataka ny famindraponao. Mangataka ny fanamboaranao anay. Jesosy malalao. Mangataka aminao Jesosy. Sotronay ny ranao Jesosy. Oka ny ranao hanadio ny taovanay manontolo. Oka ny ranao hanafaka anay Jesosy amin'ny fatopatotra rehetra. Diovy Jesosy ny taovanay tsiraray avy. Diovy amin'ny ranao. Ny areta izay tatady forona Jesosy dia dorana amin'ny ranao zany. Dorana amin'ny ranao zany Jesosy. Oka ny ranao tompikoriana anatin'ny taovanay. Oka ny ranao ikorina anatin'ny lalandranay Jesosy. Ka tena ny ranao Jesosy no anatinay. Ny ranao no anatinay Jesosy, satria Andriamanitra tsara indrindra ianao. Oka ny ranao tompo andrakotra anay. Anadio anay koa tompo, lohanay ka hatramin'ny faladianay. Tompo malala, milanao izay. Milanao izay Jesosy malalao. Mamindrafo aminay tsiraray avy izay mibebaka aminao anio Jesosy. Mamindrafo aminay tsiraray avy ianao. Mamelà ny elokay. Oka ianao tompo iaino zanakao tsiraray avy eran-tany, izay mibebaka eo anatrehanao, izay miantso anao Jesosy. Satria ianao tompo, ianao no mpamonjy. Ka raha misaraka aminao izay Jesosy dia ho very mandrakizay. Jesosy malalao. Ianao koa tompo no mandrava ny asa vavalo rehetra. Ka mangataka ny hery sy fahefana izay Jesosy, satria hitsangana izay tompo androka ny asan'ny fahavalo. Ianao no tompony hery, tompo fahefana Jesosy. Ka menarao Jesosy nitsangananay androany ny asan'ny maty Satana rehetra Jesosy. Sy ny asan'ny fahavalo tompo. Ka hitsangana izay tompo malalao. Ka menaranao Jesosy avy Nazareta. No andidinay sy androanay ny asa maty Satana rehetra, ny asa maty devoly rehetra. Dia didina aminareo Jesosy avy Nazareta, potena aminareo zany Jesosy, miverina ny davaky ny zany, miala ny asa maty Satana. Dorana amin'ny rano Jesosy. Dorana amin'ny rano Jesosy. Davaky ny hely ny plasy reo, tsy manan-kely, tsy manam-pahefanay, miala devoly Lucifera. Dorana amin'ny rano Jesosy.
torona amin'ireo Jesosy, da afaky ny elo ny plasinareo tsy manan-kely, tsy manam-pahefana amin'ny tokantrano, tsy manan-kely, tsy mampahefana amin'ny asan'Andriamanitra. Torako amin'ireo Jesosy, torako amin'ireo Jesosy, mialinareo tsy ambinina ny asa maty Satana rehetra. Torana amin'ireo Jesosy, torana amin'ireo Jesosy, da afaky ny elo ny plasinareo, miala aminay, miala amin'ny tenanay, miala amin'ny asan'Andriamanitra. Entanareo Satana, tena amin'ireo Jesosy, afatotra amin'ireo Jesosy, de andavaky ny elo ny plasinareo, andavaky ny elo ny plasinareo, mialinareo, torana amin'ireo Jesosy, miala devoly mena rana ela, torana amin'ireo Jesosy, torana amin'ireo Jesosy, da afaky ny elo ny plasinareo, entanareo, any ny plasinareo, miala amin'ny ankonako, miala amin'ny fiainako, miala amin'ny asan'Andriamanitra, tena amin'ireo Jesosy, fa resinareo, miala devoly amin'ny mpamosavy, devoly mpanafika rehetra, de ravana amin'ireo Jesosy, torana amin'ireo Jesosy, tena amin'ireo Jesosy, tsy manan-kely, tsy manam-pahefana amin'ireo Jesosy, mandravarava amin'ny fahavalo, mialinareo, torana amin'ireo Jesosy, ny vavaratsy rehetra navoakan'ny olona, ny ozona rehetra de tsisy ambinina izany, fa torana amin'ireo Jesosy, davaky ny elo ny plasinareo, tsy manan-kely, tsy manam-pahefana ny ozona rehetra, de ravana amin'ireo Jesosy, fojorahena amin'ireo Jesosy, tsy manan-kely aminay ny ozona, ny vavaratsy, ny fanaratsiana de tsy manan-kely aminay amin'ireo Jesosy avy Nazareta, fa potena amin'ireo Jesosy zany, potena amin'ireo Jesosy zany, davaky ny elo ny plasinareo, efa resy, efa resy, efa resy, miala tsy ambinina aminay zany, miala koa ny devoly dragona, potena amin'ireo Jesosy, torana amin'ireo Jesosy, potena amin'ireo Jesosy, miala devoly dragona, miala amin'ny tokantrano, miala ambony ka hatrany ambany, miala amin'ny asan'Andriamanitra, torana amin'ireo Jesosy, miala aminay nareo tsy manan-kely, tsy manam-pahefana, potena amin'ireo Jesosy, torana amin'ireo Jesosy, torana amin'ireo Jesosy, davaky ny elo ny plasinareo, mialinareo, miala devoly amin'ny fahafatesana, potena amin'ireo Jesosy, torana amin'ireo Jesosy, torana amin'ireo Jesosy, davaky ny elo ny plasinareo, tsy manan-kely aminay fa efa resy, potena amin'ireo Jesosy, mialinareo, devoly ny accident, torana amin'ireo Jesosy, torana amin'ireo Jesosy, torana amin'ireo Jesosy, miala amin'ny ankonako, miala amin'ny tenako, potena amin'ireo Jesosy, torana amin'ireo Jesosy, davaky ny elo ny plasinareo, mialinareo, devoly fieritkerena rehetra, potena amin'ireo Jesosy, potena amin'ireo Jesosy, davaky ny elo ny plasinareo, devoly fiemorana, potena amin'ireo Jesosy, torana amin'ireo Jesosy, torana amin'ireo Jesosy, davaky ny elo ny plasinareo, mialinareo devoly mandrava ny asan'Andriamanitra tsy ambinina, rafana amin'ireo Jesosy, rafana amin'ireo Jesosy, rafana amin'ireo Jesosy, torana amin'ireo Jesosy, potena amin'ireo Jesosy, ny secret Satana zay tetika andravaravana asan'Andriamanitra de tsy ambinina zany, fa potena amin'ireo Jesosy, potena amin'ireo Jesosy, davaky ny elo ny plasinareo, miala devoly zava-vavindrano, torana amin'ireo Jesosy, torana amin'ireo Jesosy, potena amin'ireo Jesosy, potena amin'ireo Jesosy, torana amin'ireo Jesosy, miala tokantrano, miala amin'ny tenako, miala amin'ny asan'Andriamanitra, miala aminay, potena amin'ireo Jesosy, efa resinareo, eto entanareo, miala devoly Jezebela, potena amin'ireo Jesosy, potena amin'ireo Jesosy, torana amin'ireo Jesosy, torana amin'ireo Jesosy, davaky ny elo ny plasinareo, devoly Jezebela, miala aminay, miala devoly fijangajangana rehetra tsy manafikafoka anay, fa potena amin'ireo Jesosy, torana amin'ireo Jesosy, torana amin'ireo Jesosy, davaky ny elo ny plasinareo, mialareo, potena amin'ireo Jesosy, raha Jesosy mandrava, potena amin'ireo Jesosy, raha Jesosy mandrava, potena amin'ireo Jesosy, raha Jesosy mandravarava, tsy manan-kely, tsy manam-pahefana, tsy manan-kely, tsy manam-pahefana, mialareo, torana amin'ireo Jesosy, torana amin'ireo Jesosy, mialareo fanampamitaka rehetra, potena amin'ireo Jesosy, torana amin'ireo Jesosy, torana amin'ireo Jesosy, davaky ny elo ny plasinareo, davaky ny elo ny plasinareo, efa resinareo, davaky ny elo ny plasinareo nareo Nazareta, any plasinareo, torana amin'ireo Jesosy, torana amin'ireo Jesosy, eto entanareo Satana, mialareo devoly tenenandratsy rehetra tsy ambinina, potena amin'ireo Jesosy, miala amin'ny tokantranoko, miala amin'ny asan'Andriamanitra, torako amin'ireo Jesosy, efa resinareo, mialareo devoly ny avinavina rehetra, potena amin'ireo Jesosy, torana amin'ireo Jesosy, torana amin'ireo Jesosy, davaky ny elo ny plasinareo, miala ato tokantranoko, miala aminay, tsy manan-kely, tsy manam-pahefana, miala amin'ny asan'Andriamanitra, potena amin'ireo Jesosy, efa resinareo, tsy ambinina raha Jesosy mandravarava anareo, raha Jesosy mandravarava anareo, mialinareo ny devoly mpangalatra rehetra, mangalatra ny fitahiana, mangalatra ny fahasoavana, de torana amin'ireo Jesosy, torana amin'ireo Jesosy, torana amin'ireo Jesosy, miala amin'ny ankonako, miala amin'ny tenako, miala amin'ny asan'Andriamanitra, potena amin'ireo Jesosy, potena amin'ireo Jesosy, potena amin'ireo Jesosy, davaky ny elo ny plasinareo, tsy manan-kely, tsy manam-pahefana, efa resinareo, ravaravana amin'ireo Jesosy, ravaravana amin'ireo Jesosy, ravaravana amin'ireo Jesosy, ravaravana amin'ireo Jesosy, miala devoly Belzebuba, torana amin'ireo Jesosy, torana amin'ireo Jesosy, torana amin'ireo Jesosy, miala tokantrano, miala amin'ny tenako, miala amin'ny ankonako, potehako amin'ireo Jesosy, potehako amin'ireo Jesosy, potehako amin'ireo Jesosy, davaky ny elo ny plasinareo, davaky ny elo ny plasinareo, efa resinareo, mialareo fanampamitaka hatrany fanaratra zay voatonona na tsy voatonona efa potena amin'ireo Jesosy, davaky ny elo ny plasinareo Satana, any ny plasinareo raha Jesosy efa Nazareta, tsy manan-kely amin'ny anareo, tsy manam-pahefana, efa resinareo Nazareta, sotranao Jesosy, eo kaniranao Tompo andrakotra anay. Okaniranao Tompo andrakotra anay, raha kofy amin'ny ranao zay Jesosy, angatao raha Jesosy andrakotra anao, andrakotra ny ankonanao, andrakotra ny tenanao.
raha anao Jesosy ny angatahako tompo, andrakotra ny tenako, andrakotra ny ankohonako, rakofy amin'ranao zay Jesosy rakofy amin'ranao zay Jesosy oka ny ranao Jesosy andrakotra anay tsiraray avy, rakofy amin'ranao Jesosy ny ranao sarobidy Jesosy mila ny ranao zay tompo malalao, rakofy ny ranao Jesosy rakofy ny ranao Jesosy rakofy ranao tompo ny ankohonanay, rakofy ny ranao Jesosy ny asanao, tompo mila anao zay, ny ranao tompo andrakotra anay, rakofy amin'ranao Jesosy rakofy amin'ranao Jesosy ny tenanay tsiraray avy, tenanay tsiraray avy ny ankohonanay tsiraray avy Jesosy, ny tranonay, ny varavaranay, ny mombanay manontolo Jesosy rakofy amin'ranao, rakofy amin'ranao Jesosy mila ny ranao Jesosy malala enao tompo noka hiaro anay na voakana mity zay Jesosy malala rakofy amin'ranao Jesosy ka misaotra anao Jesosy malala mankasitraka Jesosy mankatao ny fanahy iray, mankatao. Jesosy tompo misaotra Jesosy ny amin'ny fandroana ny asan'ny fahavalo rehetra teo Jesosy satria raha izay fotsiny tompo tsy mahay manao na inona inona fa ianao Jesosy ny fanahinao anatinay no miasa karaha miasa anao tsisy miasakana. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny fiarovanao anay tsiraray avy. Oka ianao manda afo Jesosy manodidina anay tsiraray avy. Oko manda afo mandolo ny fahavalo Jesosy manodidina anay tsiraray avy ianao. Jesosy io mangataka ny fanahy masinao. Mangataka ny fanahy masinao ray malala mila ny fanahy masinao izay. Fanahy masinao fenoy ianao izay. Fenoy ianao izay fanahy masinao. Ianao le fanahy mpanolon-tsaina. Ianao izany. No le fanahy iray. No le fanahy fitona fanahy masina. Oka ianao ameno anay tsiraray avy. Tario izay omendrika ho anao. Tario izay ho vonona mandrakariva ho anao. Fanahy masina ho mila anao izay. Mila anao izay fanahy masina ho ameno anay tsiraray avy. Amboary izay. Avao izay fanahy masina ho. Amin'izao andro fahatserovana ny nitsanao izao tamin'ireo mpianatra 20 mangataka anao fanahy masina ameno anay tsiraray avy. Amboary ny toe-pananay mba ho araka anao, mba ho mendrika anao izay fanahy iray. Oka ianao ameno anay. Oka ianao ameno anay. Oka ianao fanahy masina. Ampiteneny koa ny mpanomponao ny amin'ny fandraisana ny fanasanao Jesosy. Oka ianao niditra an-tsehatra. Ianao niditra an-tsehatra ka misaotra makasitraka anao izay Jesosy. Misaotra anao fanahy masina satria ianao no manavao anay, manamboatra anay, mitary-dalàna anay. Ka misaotra Jesosy araka ny teninao hoe izao rehefa tia dia hatramin'ny farany. Eny Jesosy rehefa tiany azy ianao, rehefa tiany ianao dia tianao tokoa hatramin'ny farany. Eny tompo tianao izahay Jesosy. Tianao zay Jesosy ary tianay koa anao Jesosy ka misaotra mankasitraka anao. Misaotra Jesosy ny voninahitra ho anao rery any hatramin'ny taloha indrindra tsy ankehitriny ary mandrakizay misaotra ray. Aleluia, aleluia, aleluia. Amen. Aleluia. Zay ny tompoko ny tapany voalohany fa omeko ny sokerika ny amin'ny toyany dia tonga dia mametraka veloa aminareo tsiraray avy aho aminara Jesosy tompo. Dia amin'ny herin'ny toy indray tompoko ary mbola misy koa ny vidéo amin'ny la semaine raha sitrapony tompo. Veloma daholo tompoko. Amen. 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 Mamerina ny fiarabanareo aminaran'i Jesosy zany ny tenako misaotra ny mama Felicia tsika ny amin'ny fananomboana ny fotoana teo zany fa mazava ny fanazavany ny amin'ny tokony ionatsika nanantsika ny fanahy masina rehefa tarantsika fa tsika izao dia tempolon'ny fanahy masina ka efa ao anatintsika zany ny fanahy masina raha ny tena marina fa araka ny bebahantsika teo raha tena tsy mbola tsy tao, raha tsy matsapa ianao hoe mbola tsy tao ao amintsika ny fanahy masina dia mila mibebaka mandrakariva raha izao ianao zany vao manatrika koa ny fotoana tahaka izao maheno sy manaraka na mivatana na amin'ny enregistrement dia afaka mihaino ny efa nanomboana teo aloha ahafahantsika tsara mihitsy zany ahafahanao mandray koa ny tompo. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny fotoana hifampizarytsika rehefa avy eo tsika dia handray ny fanasan'ny tompo ka efa mampiomana anao sady rehefa natao batisa tamin'ny ranobe ianao zany dia afaka miomana foana efa ampatsahivina mialoha zany fa fandraisana fanasan'ny tompo isaky ny voalohan'ny volana sabata voalohan'ny volana moa zany zay no fandaminana raisitsika eto ka dia mampatsiahy anao fa isaky ny sabata voalohan'ny volana dia fandraisana fanasan'ny tompo zany amin'izao fiaraham-bavaka ataontsika izao ka dia mampiomana antsika mandrakariva ny tompoko
Alohan'ny handraisantsika ny tenin'Andriamanitra, efa teo zany ny fampibahana sy ny fampaherezana, fa mbola misy teny azo atao ihany koa hoe fanazavana ny amin'ny ahafantarantsika marina hoe ahoana marina moa zany ny atao hoe Pentecôte tokoa, dia ohatra ny ahoana ny fomba tokony iainantsika amin'izany ny fanahy masina, fa avy eo de mbola misy fanazavana koa ny amin'ny hoe inona lay rahan'i Jesosy, izay ho raisintsika ny tenany alohan'ny andraisantsika ny fanasan'ny Tompo. Manasa anao haharitra hatramin'ny farany indrindra raha mbola tsy nandrain'i Jesosy dia hisy vavaka zany azonao arahana ho fanoloran-tena raha ao anatin'ny fieritkerehana na fiemorana ka te hanavao fanoloran-tena dia mbola hisy vavaka ihany koa zany alohan'ny handraisantsika ny fanasan'ny Tompo. Fa hivavaka antsika miatrahantsika ny fotoana sy ny teny izay ho zaraina eto zany vavaka antsika tompoko. Eny indray ry Andriamanitra, ry Jesosy Kristy fanahy masina, ianao tokoa ilay telo fa iray izay efa nambaranao teo. Ianao tokoa ao aminay mandrakariva eto aminay ka dia ianao ny isaoranay Tompo, misaotra satria ianao mamindra fo tokoa. Fa mibebaka taminao Say Jesosy dia mino fa ianao mamela heloko, mamindra fo ary ny ranao tokoa dia manadio anay. Ka dia raha heno Say Jesosy hizara koa ny teninao aoka tsisy ambara afa-tsy ny sitraponao irery ihany, aoka tsisy feo anay fa tsy ny feonao ka dia mitenena foana Tompo araka ny fombanao, mitenena fanahy masina fa voniko eny zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleloia. Amen. Amen. Misaotra ny Tompo zany tsika. Dia arak'le teny teo zany dia tsara mihitsy mba tsy voafitaka tsika satria misy matetika amin'ny fanarahana ny Tompo zany be da be moa zany ny fampianarana, betsaka ny anaran'ny fiangonana na betsaka ny hoe fomba ahafahantsika manaraka ny Tompo, fa mila fantatsika hoe inona marina moa zany le tenin'Andriamanitra, fa maninona no naorina, fa maninona no nasiana hoe andro Pentekôty no nanaovana ny noratsahan'ny fanahy masina, fa maninona tsika mankalaza de arak'le tenin'ny mpanompony teo mba tsy ho amin'le andro Pentekôsta ihany zany isaky ny ohatran'izao de miomana de matetika mihitsy ary amin'io fotoana ohatr'izao zany vao tena manao fivadikanina, tena manao feonana manontolo ny fiangonana hoe eo tsika andao tsika eo nitady ny fanahy masina. Fanahy masina araka ny teny vakiana tao amin'ny Jaona teo iny de eo aminareo izy ao anatinareo izy ka zay mila fantaritsika zany fa tsy hoe miandry tonga indray ty ny andron'ny Pentekôsta de zay no atao hiantso fanahy masina, tonga ny Pasika de atao fankalazana ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, fa mila fantaritsika hoe Jesosy ny fanahy masina de eo amintsika mandrakariva ka dia hamaky ny tenitsika vakintsika sady zany ny eo amin'ny Levitikosy toko fahatelo amby roapolo. Levitikosy toko fahatelo amby roapolo ahafantarantsika zany hoe inona moa zany zany hoe andron'ny Pentekôsta zany. De mbola hamaky moa tsika zany ny asan'ny apôstôly toko faharoa, ahafantarantsika hoe fa maninona no ankalazaintsika ny Pentekôsta ny amin'ny tahaka izao amin'izao fotoana tahaka izao zany, fa vakintsika aloha zany Levitikosy toko fahatelo amby roapolo dia raisiko aloha ny andinin'ny fahadimy amby folo sy ny fahaenina amby folo. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Eto amin'ny baiboliko zany de misy soramandry hoe fetin'ireo herinandro. Manisa herinandro fito ho anareo manomboka ny ampitson'ny sabata ka hatramin'izay andro hitondranareo ny amboara ho fanatitra asandratra. Ny ampitson'ny sabata fahafito no ahataperan'ireo andro dimapolo isainareo dia manolora fanatitra vaovao avy amin'ny zavamaniry ho an'ny Tompo. Amen. Raha mamaky an'izany fotsiny tsika de mazava mihitsy sy efa mazava tsara no misy tenin'Andriamanitra ato hoe misy zany fety. Raha ny tena izy zany ny andron'ny Pentekôsta de fety. Amin'ny jiosy zay zany ampahafantarina antsika foana fa taorian'ny nanjanahany Grika sy ny Latina moa zany teny frantsay dia natao hoe Pentekôsta ny Pentekôty ny filazana an'izao, fa amin'ny jiosy zao andro zao zay fety nataon'Andriamanitra de atao hoe Shavuot. Shavuot ny filazana azy, zany natao hoe andro fanolorana
mpanatitra vaovao. Zay soratany eto zany a. Averiko tsara ny dimy faha sy dimy amby folo amin'anaran'i Jesosy hoe: "Manisaha herinandro 7 ho anareo manomboka ny ampitson'ny sabata ka hatramin'izay andro hitondranareo ny amboara ho fanatitra sandratra." Le sabata eto a, de ny ampitson'ny sabata tamin'ny nandalovana ny fankalazana nivoahan'ny zanak'Israely tany amin'ny tany Ezipta zany. Vakintsika moa zany io avy eo koa fa zany a no natao hoe Pasika. Taona sabatan'ny Pasika zany a, zay notenenin'Andriamanitra hoe fety, fety 7 azafady a, ny fety 7 n'Andriamanitra dia nanomboka tamin'ny Pasika, de misy natao hoe fetin'ny voalohan'ny bokatra raha mamaky ny Levitikos tsika, fetin'ny herinandro, de misy fety be da be misy hoe andro fanavotana. Am'zao zany a, tsy ho ambara amin'ny kristianina maha-kristianina antsika zany hoe manaraka an'i Jesosy dia tsy natao intsony izy io, satria natao tenenin'Andriamanitra ho an'ny taranak'Israely, ho an'ny Jiosy zany tam'zany. Fa fantarintsika hoe fa maninona no ankalazana ny Pentecoste zany, zay no tiana ambara eto hoe le Shavuot zany amin'ny Jiosy dia io manisaha herinandro 7 ho anareo. Herinandro 7 zany ao anatin'ny herinandro ray izy hoe amin'ny andro fafito dia nitsahatra izy de mila ankalazaina. Ho vakintsika eo ambony kely eo avy eo fa raha 7 ampitomboina 7 zay natao hoe 9/7. De ohatry hoe manomboka ampitson'ny sabata ka hatramin'izay andro hitondranareo ny amboara ho fanatitra sandratra. Amin'io fotoana io zany fety ity zany dia andro fety hitondrana ny amboara ho fanatitra. Amboara zany maka fehina vokatra dia zany natao hoe amboara entina eo anatrehan'Andriamanitra zany le fehim-bokatra iny ho fisaoranan'Andriamanitra, de ho fanatitra sandratra zany hozy izy. Ny ampitson'ny sabata fahafito no hataperan'ireo andro 50 isainareo. Zay zany dia manolotra fanatitra vaovao avy amin'ny zava-maniry ho an'ny Tompo. Eto dia mila fantarina aloha zany fa ny fety zay nasain'ny Tompo atao dia tsy fetin'ny Jiosy. Zay koa zany mila fantarina. Misy manko le izy dia fetin'ny Jiosy zany fa tsy ankalazana. De misy indray hoe fetin'ny kristianina. Sady tsy fety kristianina io, tsy fetin'ny Jiosy fa ndao ane vakintsika hoe inona le fety. Vakintsika ny teny amin'ny andiny voalohany amin'ny Levitikos 7:20 amin'anaran'i Jesosy hoe atao amin'ny baiboly zany hoe tety-andron'ireo fety eo amin'ny Israely. Tamin'ny Israely zany no anaovana an'le fety zany, tety-andro, misy andro anaovana fety teo amin'ny Israely. Andiny voalohany amin'anaran'i Jesosy: "Ary ny Tompo niteny tamin'i Mosesy hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe ny amin'ireo andro firavoravoana voatendrin'ny Tompo izay antsoinareo hoe fivoriana masina de izao no izy." Eto zany aloha de efa fantarintsika sady fa ny Tompo no niteny tamin'i Mosesy de ny tenin'ny Tompo hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe amin'ireo andro firavoravoana voatendrin'ny Tompo no nanendry an'io. Zay zany aloha mila fantatsika, tsy ny zanak'Israely no hoe zay hanao fety amin'io na hoe kristianina no hoe zay hanao fety amin'ny andro Pentecoste tamin'ny Paka, fa ny Tompo no nanendry, voatendrin'ny Tompo zany andro firavoravoana zany amin'izany hozy izy zay antsoinareo hoe fivoriana masina. Io zany rehefa miantso fety ny Andriamanitra koa de tsy natao fetifety fotsiny hoe andao hifaly, andao tsika hanao fionana fotsiny fa tena fivoriana masina io. Zay zany mila hitandremana araka ny tenin'ny mpanompony teo hoe tsika no tempolin'ny fanahy masina ary rehefa mihaona amin'ny Tompo dia resaka fahamasinana foana. Fivoriana masina no nantsoin'ny Tompo amin'izany atao hoe fety zay noteneniny. Ny Tompo nanao an'io, Andriamanitra no miteny amin'ny Mosesy hoe teneno ny zanak'Israely fa fetiko io fa tsy fetinareo zany io zany fa ny tokony izy ka zay le izy mila fantarina. Misy manko hoe zay fa kristianina ka tsy manao fetin'ny Jiosy intsony, na zay Jiosy ka tsy manao fetin'ny kristianina, fa ny Tompo raha hoe mihinana Andriamanitra zany tsika, manaraka an'Andriamanitra de fetin'Andriamanitra io. Fa rehefa miaraka amin'i Jesosy, satria Jesosy no tonga rahantsika maha-kristiana antsika, de misy fomba sy fomba nanaovany azy indray hoe zao no ahatsiarovanareo ahy. Zay mahatonga antsika handray fanasan'ny Tompo rehefa avy eo Jesosy de niteny mihitsy hoe zao no fahatsiarovana zay ataonareo ahy. Tamin'ny andron'i Jesosy zany de zay indray no nataony fa tsy niteny an'ireto intsony izy satria efa niteny ary izy hoe ho ravana ny tempoly
Io tempolo io dia rava mihitsy, 70 taona taorian'ny nahatongavan'i Jesosy dia tsisy intsony ny fisoronana. Tao amin'ny tempolo ihany nanaovana sorona zany, na tany an'efitra, tany amin'ny taberna kely zany dia rehefa tonga tany amin'ny tao Jerosalema zareo dia tao ihany nataony sorona, tsisy intsony ny fisoronana, fa tany amin'ny sinagoga tsisy fisoronana intsony hatramin'izao amin'ny zanak'Israely. Io zany ampatsahivana kely foana fa le fisoronana ataon'ny fivavahana silamo dia tena hoe zay le hoe ny devoly mangalatahaka, mangalatra. Zareo indray lasa nanao fisoronana 900 taona, 700 taona, 800 taona taty aoriana tamin'ny efa nilasa Jesosy dia lasa indray izy miteny hoe andao hanao fisoronana antsika dia izao ny fanao. Ny zareo zany ataony isaka tokantrano fa amin'ny jiosy na amin'ny kristianina koa indrindra koa dia efa tsisy intsony ny fisoronana fa atao amin'ny tempolo ihany no afaka hanao fisoronana. Hatramin'izao zany tsisy intsony ny tempolo fa efa rava dia tsisy intsony ny fisoronana amin'ny jiosy na kristianina moa zany tsika. Vakitsika ilay izy tohizantsika ihany hoe fivoriana masina dia izao no izy hozy izy. Ny sabata. Voalohany indrindra zany ny sabata no andro fety voalohany. Zay zany mila fantarintsika hoe ny fety sabata io anie fety fitsarana dia ny sabata. Zany no tenenin'ny ato andinina alohan'ny andininy fahatelo. Fety antsoinareo hoe fivoriana masina dia ny sabata aloha voalohany indrindra. Zay zany fetin'ny tompo. Dia inona filazany an'ny sabata andininy fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny Levitikosy 7:20. Enemana no anaovanareo raharaha fa ny andro fahafito dia tena andro fitsarana, fivoriana masina, aza miasa mihitsy ianareo fa sabata ho an'ny tompo eny amin'izay fonenanareo rehetra izany. Izao no fotoam-pivavahana voatendrin'ny tompo dia ny fivoriana masina antsoinareo amin'ny fotoanany avy. Zay zany izy ny sabata aloha voalohany dia avy eo misy ny aorianan'io tonga dia ny Paska. Vakika any izy andininy 5 amin'ny anaran'i Jesosy hoe amin'ny baibolika hoe ny Paska sy ny fetin'ny mofo tsy misy masirasira. Ny Paska zany hafa dia misy koa ny fety mofo tsy misy masirasira tonga dia nanaraka amin'ny Paska izy io. Vakiko ilay izy fotsiny zany andininy 5 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny andro 410 amin'ny volana voalohany. Io andro io koa no nivoahan'ny zanak'Israely tany Ezipta. Rehefa hariva milety masoandro dia Paska ho an'ny tompo. Zany natao hoe Paska zany ny andro 410 amin'ny volana voalohany amin'ny volana jiosy zany dia rehefa hariva milety masoandro dia Paska ho an'ny tompo. Manomboka eo zany ny Paska ho an'ny tompo. Dia zay tonga dia tohizan'io moa zany hoe ny andro 510 zany hoe ny andro manaraka an'io zany dia andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira. Fa tsy ho vakitsika izany. Dia avy eo misy ny atao hoe fetin'ny voalombokatra, efa novakitsika ny fetin'ny natao hoe Shavuot na Pentecoste. Dia aveantsika kely hoe ny ampitson'ny sabata fahafito no ahatamperan'ireo andro 50 isainareo. Zany mahatonga an'ilay anarana hoe Pentecôte satria misy teny frantsay moa zany hoe Pentecôte zany compter 50. Manomboka amin'ny andro aorian'ilay sabata io zany dikany 50 io zay hoe compter 50 Pentecôte. Zany nanaovana anazy fa amin'ny jiosy io dia Shavuot. Ary io fety zay iakaran'ny jiosy any Jerosalema. Isaka manao fety zareo dia miakatra ao Jerosalema foana fa zay zany no fanaon'ny jiosy rehefa manao fety. Rehefa Paska dia miakatra izy ao Jerosalema satria ao ny tempoly. Rehefa Pentecôte na Shavuot dia miakatra koa zareo manao fety. Dia ho vakitsika amin'izay ny ao amin'ny asan'ny apôstôly. Ny asan'ny apôstôly toko 2. Raha mihaino ianao ny mpanompon'Andriamanitra manao fotoam-pivavahana moa zany isaky ny lakamisy alina dia tamin'ny lakamisy teo dia efa nanazava fohy koa izy ny amin'ny hoe zany hoe fanahy masina nirotsaka tamin'ny andron'ny Pentecôte zany. Dia vakitsika hoe fa maninona moa zany no ankalazain'ny kristianina ny andron'ny Pentecôte nanisa 50 taonina amin'ny Paska io dia niakatra ny jiosy. Dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy hoe any Jerosalema. Eto zany dia ampatsahivana ihany mety tsy voateny intsony fa misy fotoana moa any aoriana any dia mbola hazavaina koa zany hoe fa maninona no tao Jerosalema no nirotsaka koa ny fanahy masina. Mety azo tenena maninona tena tokony hirotsaka tamin'ny Betlehema ve sa tany Jodia fa tao Jerosalema, tao anisan'ilay tempoly tao nirotsaka ny fanahy masina. Ary io fanahy masina io
Arak'ilay teny teo zany hoe tsy miandry Pentecôte vao tena hoe miandry fanahy masina fa fanahy masina io nefa nambomba tambonin'ny rano nazavain'ny mpanompo ny tsara mihitsy zany a, tany ambolohan'ny tany. Ary io fanahy masina io a no tonga tamin'ny Mosesy tao amin'ny tendrombohitsy Sinay a, nandrakotra amin'ny endrika rahona, amin'ny endrika feo kotrokorana ny teny niseho tamin'ny Mosesy a, nanome ny teny folona ny didy folo tamin'ny Mosesy a, de nanome an'ireo Mosesy no nitenentenen'Andriamanitra itsika vakiny teo a. Ny teny mihitsy Andriamanitra tamin'ny Mosesy tamizy tao amin'ny tendrombohitra Sinay izy io a, no niteny hoe zao ataonareo amin'ny fankalazana ny fety fito ankalazana firahavarankona an'Andriamanitra dia fihaonana zany, fihaonana masina ary zany. Vakiko ny ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko faharoa manomboka amin'ny andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny nirotsahan'ny fanahy masina. Nohon tonga ny andro Pentekôsta dia teo amin'ny toerana iray izy rehetra. Eto zany a, zay zany fantatsika tsara fa tamin'ny andron'ny Pentekôsta dia tonga tao amin'ny toerana iray ny mpianatra, io le tao amin'ny chambre haute na 20 zareo no teo. Satria raha fantatsika tsara ny tantara teo aloha kely dia nohon'ny nombona tamin'ny hazo fijaliany Jesosy de noho ny maty, de noho ny nitsangana tamaty izy dia niseho tamin'ny mpianatra de aveo izy niakatra ho any an-danitra. Lasa indray Jesosy zany satria ny mpianatra natahotra. Tamin'izy nomboana moa de efa nitsoaka daholo izy rehetra rehetra tamin'izy le samborina. Petera ary niteny hoe za tsy handà mihitsy fa handà intelo. De tonga ihany Jesosy niverina indray izy nitsangana tamaty hitan'ny zareo mihitsy hoe niaraka tamin'ny teny. De mbola faly indray zareo. De no nilasa indray Jesosy hitan'ny zareo fa niakatra nakany an-danitra de nisy anjely niteny taminy hoe iny Jesosy Kristy niakatra any an-danitra iny de hiverina. Nalahelo indray zareo, natahotra indray de niafina indray zareo. De inona nataony zareo? Niomana nitady an'Andriamanitra, nivavaka, nivory tany amin'ny toerana avo, ohatrany hoe niafina mihitsy raha ny tena marina. Mandrapahatonga ny nirotsahan'ny fanahy masina. Hitantsika eo zany izy fa rehefa nirotsaka ny fanahy masina dia tsy natahotra intsony ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy nohon tonga ny andron'ny Pentekôsta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo ka nanenjika ilay trano niangonany ary nisy lehilahy maro mitarehon'afo niseho taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona dia samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenenan'ny fanahy masina azy. Zay zany ny hoe nirotsahan'ny fanahy masina tamin'ny andron'ny Pentekôsta. De misy zany misy moa zany zay mba tiaka hoe ahafahantsika hoe mba tsy hoe manaraka mety hoe anaram-piangonana hoe ny anay ny andron'ny Pentekôsta ihany no tena izy ka ny anaran'ny fiangonanay de ataonay Pentekôtista ohatra. Tsisy maharatsy anazy na mahadiso anazy fa tsy amin'izay ihany vao miaraka amin'ny tompo na hoe rehefa hoe zay ao amin'ny Pentekôtista ihany sanatrian'izany no misy ny fanahy masina. Fa araka ny vakiana teo vakian'ny mpanompony teo amin'ny Jaona toko fahaefatra amby folo tena nazava ihany koa ny tenin'Andriamanitra teo hoe eo aminareo mandrakariva hozy izy efa eo aminareo, le mpananatra. Jesosy zany niteny tamin'ny mpianatra hoe ho avy ny mpananatra le fanahy masina de izy eo aminareo ary ho ao anatinareo, mbola misy lavakiana tsara ilay izy de ho ao ho zany hoe mbola ho avy, mbola tsy nahazo ny fanahy masina ny mpianatra tamin'izany fa izy eo aminareo hozy izy Jesosy io efa niteny tamin'ny mpianatra izy hoe izy eo aminareo Jesosy, za eto aminareo aho. Io zany ny fanahy masina araka ny teniny teo hoe Jesosy ilay fanahy masina tany amin'ny Isaia nitenen'ny mpanompony teo. Izy eo aminareo ary ho ao anatinareo. Mbola tsy nahazo ny mpianatra fa ho ao tamin'izany Jaona fahaefatra amby folo mbola nanazava an'izany fa teto amin'ny asan'ny apôstôly teto vao tonga le fanahy masina ho tao anatin'ny mpianatra 20 aloha nanomboa. Azafady taloha hisotro rano kely. 20 no nanomboan'le mpianatra fa raha mamaky tsara tsika dia resy lahatra zareo satria nanomboka nitory Petera. Efa nahazo fanahy masina amin'izay Petera de nivoaka
Amen. Aleloia, tapaka kely Erika teo. Hitako eto fa tsy tapaka izany teo nisy fahatapahana ka tohizantsika ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra. Dia araka ny teny farany teo izany hoe tonga ny fanahy masina tamin'ny andron'ny Pentekosta tamin'ny mpianatra. Satria Jesosy efa niteny tany amin'ny Jaona 4:10 lazainy mpanompony teo hoe ho ao aminareo izy. Mbola tsy tonga tamin'izareo ilay izy fa ho ao aminareo, fa izy efa aminareo izy. Jesosy efa eo teo izy. Nataony ngeza be hoe izy Jesosy efa eo, dia efa teo Jesosy niaraka tamin'ny mpianatra fa teto vao tonga koa ny fanahy masina nandray ny fanahy masina. Ary ilay fanahy masina tsy hoe araka ny efa nazavaina teo tsy hoe izay vao nisy ny fanahy masina hatramin'izay. Fa ny fanahy masina efa nambomba tany ambonin'ny rano hatrany amin'ny nanorenana an'izao tontolo izao ary ilay fanahy masina efa namanga mpanompony maro na ry Isaia ry Jeremia ary dia efa niasan'ny fanahy masina nanambara mihitsy hoe ilay Jesosy anie ho avy ho feno fanahy masina ary izy ihany koa ilay fanahy masina. Ka izany fantatsika izany izao fa tsy miandry Pentekosta tsika vao hoe ho feno fanahy masina na hiandry fanahy masina, fa tsika ilay tempolin'ny fanahy masina dia tokony ho feno fanahy masina foana. Ary ny fanazavana nataon'ny mpanompony teo raha vao tsy tafaraka amin'ny tompontsika madio fahamasinana anatiny sy ivelany dia tsy mitoetra amintsika koa ilay fanahy masina fa lasa mandeha izy. Ka izay izany isaorantsika ny tompo. Mety lava moa izany ny fanazavana raha hoe hazavaina tsipiriany ny amin'ny hoe fanahy masina ity satria efa nazavain'ny mpanompony teo fa ovakiko ihany ny tenin'Andriamanitra. Mila mamaky tenin'Andriamanitra matetika tsika ary mamaky tsara mihitsy ahafahantsika mahafantatra hoe voasoratra ato izany. Fa tsy hoe hazavain'ny olona tsirairay avy misy olona nianatra manokana dia azo tenenina izany hoe isaorana ny tompo. Fa ny tsirairay avy dia afaka mandinika ny tenin'Andriamanitra. Tsika izany izao fa mena fahalalana dia vakiana ny tenin'Andriamanitra mangataka ny fanahy masina koa dia izy manazava. Fanahy masina ny tena manazava ny tenin'Andriamanitra araka ny tenin'ny mpanompony teo na izy efa niteny na izaho miteny izao na ny hafa koa raha tena vonona amin'ny fanazavana amin'ny fanahy masina dia izy no manazava. Fa tsisy mahay izany hoe raha ny tena marina dia hoe tena izy ny tena mahay ny tenin'Andriamanitra. Tsisy mahay na mahafantatra tsy anjery ny amin'ny tenin'Andriamanitra tsika, tsy mahay ny tenin'Andriamanitra tsika fa ny fanahy masina no mampianatra sy manolo-tsaina. Izy ilay araka ny teny hoe mpananatra misolo vava manolo-tsaina izany rehetrarehetra izany voasoratra ato daholo izany. Vakiko amin'ny 5:5 toizako ilay izy dia ajanoko amin'ny fotoana izay mety hoe hanazavana ny fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy hoe nisy jiosy nonona tany Jerosalema, olona mpivavaka tsara avy tany amin'ny firenena rehetra mba amin'ny lanitra ambany lanitra izy ireo. Izay izany ilay jiosy niakatra avy any amin'ny toerana ambany lanitra tany ozy izy mpivavaka tsara no tonga tao amin'ny Jerosalema tao izany rehefa niely izany feo izany dia olona maro no vory sady very hevitra satria samy nahare azy ireo niteny tamin'ny fiteniny avy izy rehetra. Dia talanjona sady gaga izy ireo ka niteny hoe indreo tsy Galiliana va ireo rehetra miteny ireo ka ahoana no andrisika azy amin'ny fitenintsika avy izay nahabe antsika. Dia nitonony teo daholo moa izany ilay izy andiny faha 12 amin'ny Jesosy dia talanjona izy rehetra sady sahirantsaina ka nifampiresaka hoe inona ny tokony ho hevitra izany. Ny sasany kosa dia niombe sady niteny hoe mamy divay mamy ireo. Eto izany ilay fanahy masina rehefa tonga tamin'izareo dia niteny amin'ny fiteny maro be. Izany hoe ilay fanahy masina izany tena hoe anazava fiteny iray ihany. Inona ny tena tanjon'ny fanahy masina tamin'izany satria jiosy zareo ireo samy amin'ny toerana maro be dia be izany samy manana fiteniny dia tonga tamin'ny toerana iray. Tena tanjon'ny fanahy masina, anisan'ny tanjon'ny fanahy masina koa rehefa nirotsaka tamin'ny mpianatra dia ampiteny zavatra iray ihany. Tena hoe fampitambarana izany. Dia izany anisan'ny tokony fantatsika fa ny fanahy masina dia mampitambatra. Ireo jiosy ireo mety misaratsara ka tsy samy manana fiteniny fa ho avy ireo dia hiteny amin'ny fiteny anankiray izay nampitenen'ny fanahy masina. Dia rehefa niteny tamin'ny fiteniny avy ireo dia gaga zareo talanjona. Inona ny hevitra izany ozy izy. Dia 14 amin'ny anaran'i Jesosy nitsangana Petera sy ny 12 lahy
dia nanandram-peo ka niteny tamin'izy ireo hoe ry lehilahy jiosy izay sy izay rehetra monina eto Jerosalema, aoka ho fantatrareo zao ka eno ny teniko. Tsy mamo araka ny hevitrareo, tsy akory ireo fa vao ora fazitelo ihany izao ny andro. Amin'ny 7 maraina zany amin'ny tena izy fa izao no nampilozainy Joely mpaminany hoe amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no androtsahako ny fanahiko amin'ny ofo rehetra. Zany rehefa voateny tany amin'ny Joely koa zany. Joely efa nandray fanahy masina dia efa niteny fa amin'ny andro farany zany Jesosy nefa miteny hoe na tamin'ny andron'ny tamin'ny andron'ny Jaona Mpanao Batista dia efa niteny izy hoe zao no andro farany. Jesosy koa efa miteny foana hoe zao no andro farany. Any amin'ny Matteo 7:20 any izy dia miteny mihitsy hoe zao no andro farany ka mila miomana. Jereo izy fa betsaka ny zavatra miseho fa efa andro farany. Dia tamin'izany nefa niteny ny Tompo fa andro farany nanitrahany fanahy masina. Tsika zany zao amin'izao toerana misy antsika zao 2 taona mahery aty aoriana dia tena mahita mihitsy tsika fa andro farany zao. Zay mahatonga an'izao fiaraha-mivavaka zao miteny foana zao no andro farany miomana ianao fa ho avy Jesosy. Araka ny teneny tamin'ny mpianatra tahaka ny akarany iny dia hiverina izy handray izay anazy irery ihany dia ny masina ihany. Dia tonga dia toizako amin'ny 2:20 naran'i Jesosy, ry lehilahy Israelita mihaino izao teny izao, Jesosy avy Nazareta, lehilahy nasehon'Andriamanitra teo aminareo tamin'ny asa lehibe sy ny fahagagana ary ny famantarana izay nampanaovin'Andriamanitra azy teo aminareo araky ny fantatrareo ihany. Izy dia natolotra noho ny fandaharana sy ny fahalalàn'Andriamanitra mialoha ary nombonareo sy nofonareo tamin'ny tanan'ny olona tsy tandalàna. Nefa Andriamanitra nanangana azy rehefa nahafaka ny fanahintainany fahafatesana satria tsy azon'izany no azoniny izy. Zay zany le Jesosy io tsy voahazo ny fanahintainana nitsangana tamin'ny maty Jesosy, zany no tiany ambara amin'izany rehetrarehetra zany fa ny jiosy dia nanombo azy tamin'ny hazo fijaliana le jiosy sasany zany ary koa le jiosy zay nivavaka tena hoe tena mpivavaka tsara ozy izy araka le ny 5:5 azafady, olona mpivavaka tsara avy tany amin'ny firenena rehetra ambany lanitra izy ireo. Mpivavaka tsara ireo fa tsy nafantatra fa izy ireo ary nanombo an'i Jesosy. Anisan'ny hoe nitora-bato sy namporisika hoe omboy. Ka zay izy mila fantatsika ny ten'Andriamanitra fa raha tsy zany lasa manombo an'i Jesosy tsika. Tsika zany na dia efa mahafantatra ary lasa manombo satria lasa manaraka olona, manaraka fombafomba fa tena fantary mihitsy hoe Jesosy no miantso dia tsika zao no tempolon'ny fanahy masina. Zao fety fankalazana ny Pentecoste zao zany dia tsy hoe fety disaka ny Pentecoste ihany vao hiantso ny fanahy masina fa efa ao anatintsika ny Tompo, ao anatintsika le fanahy masina ka angatao foana ho feno ny fanahy masina fa raha vao tsy miorina tsara tsika koa dia lasa koa io. Misy tenin'Andriamanitra manazava zany efa ampianarina matetikety zany fa rehefa tsy karakaraina, tsy kolokoloina, tsy apetraka tsara amin'ny toerana ny fanahy masina sady lasa izy no tsy mitoetra eo zany. Zany rehetrarehetra zany dia ampafantariny tenin'Andriamanitra amintsika. Dia vakiko ihany zany ny toeny tonga dia vakiko eny amin'ny 5:4. 5:4 amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 anaran'i Jesosy, koa aoka ho fantatry ny taranak'Israely rehetra tokoa fa iny Jesosy nombonareo tamin'ny hazo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra Tompo sy Kristy. Jerentsika fa ao anatin'ny tenin'Andriamanitra daholo zany vakintsika zany fa tsy hoe mamorona zany tsika eto fa le Jesosy izay nombonareo izy, le Jiosy zany nanombo teo zany dia efa nataon'Andriamanitra Tompo sy Kristy. Zay zany ny teny tokony fantatsika. Paoly azafady Petera ny teny tamin'izany sa mihitsy izy rehefa feno fanahy masina dia sa mihitsy izy tsy niembitra intsony, tsy niafina fa nipoitra zareo dia niteny mihitsy hoe le Jesosy Kristy nombony iny nataon'Andriamanitra Tompo sy Kristy. Raha Tompo aho ozy izy aiza zay ajako, raha ray aiza zay tahotra. Voateny zany any amin'ny Isaia, any amin'ny Jeremia, zany rehetrarehetra zany voateny daholo. Ahafantarantsika hoe iza marina moa zany le Jesosy Kristy arahantsika ity, izy no Tompo. Dikan'izany Tompo zany
dia ajaina manana ny fahefana amintsika izy zany. Dia raha Kristy, le Kristy moa zany tamin'ny teny grika zany fa amin'ny teny hebreu koa izy dia atao hoe Masia. So dia gaga indray tsika hoe lasa ovainy zareo indray izy lasa Masia hony e. Fa amin'ny teny hebreu izy tena le Masia, zay ny teny tamin'ny voalohany Yeshua, Masia, zay le hoe Jesosy Kristy no natao hoe Jesosy Kristy. Le Kristy izy ny tompo sy Kristy zany izy mihitsy le efa tonga. Zany no tiany lazaina amin'izany. Tiany Petera lazaina amin'izany efa tonga izy fa tsy miandry intsony tsika efa tonga Jesosy izy le Kristy efa tonga izy. Dia hitantsika eto ny andiny fito amby telopolo amin'ny Jesosy hoe raha nandray izany ny olona dia voatsindrona tao am-pony ka niteny tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe ry rahalahy inona no ataonay? Hoy io Petera taminy mibeba ary aoka ho samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo ary ianareo handray fanomezana dia ny fanahy masina. Amen. Zany tokony anao amen mihitsy zany tsika satria zay ny tena teny zany nahatonga zareo nitambatra ny teny satria Petera amin'ny teny entany mety mbola tsy fantatry zareo ny tenin'ny Petera ary. Na miteny amin'ny teny jiosy izy ngamba matoa fantatry ny rehetrarehetra fa manana fiteny samihafa reo fa le mpianatra zay nilotsaha fanahy masina mety mbola mandika teny ihany ary zareo satria tonga dia voadika le teny. Raha hitantsika orina kely io tonga dia 3:00 ny niova fo. Tonga dia 3:00 ny niova fo satria resy lahatra hoe tena tonga tokoa, eo tokoa tena Jesosy tokoa ny tompo sy Kristy, le Mesia, le Masia, tena tonga dia nanolo tena dina ny teneniny hoe aoka nareo izy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Zay mahatonga ny tsika miteny foana eto hoe atao batisa ny olon-dehibe resy lahatra fa tsy ny zaza zay mbola tsy mahafantatry ny inona. Le olon-dehibe resy lahatra no atao batisa dia rehefa resy lahatra mihitsy hoe mibebaka aoka samy atao batisa dia mba hibebaka koa izy ianareo handray mibeba aloha izy mila mibebaka aloha ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelan-keloka, hahazo famelana ny helokareo. Mibebaka aloha zay foana le izy hoe mila mibebaka tsika rehefa olon-dehibe no mibebaka miala amin'ny fahotana, miala amin'ny faratsila araka ny tenin'ny mpanompony teo ny helokareo no tsy henon'Andriamanitra antsika, ny fahotanareo, ny fahotantsika. Zany vao teny teo daholo isaorana ny tompo fa ny tompo efa niteny, zay niteneniko teo hoe mila mihaino. Teo moa zany tapaka ny tapany voalohany teo fa ivereno henona ny teny efa nazavain'ny mpanompony teo fa tsy mihaino Andriamanitra rehefa meloko tsika. Rehefa manoto tsika dia tsy mihaino izy fa mila mibebaka aloha. Dia rehefa mibebaka dia atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Zay aloha zany ny olon-dehibe tonga saina no atao batisa ary atao batisa amin'ny rano be reo tena natao tamin'ny rano reo fa zay ny fanaovana batisa tamin'izany dia ahazo ny famelana ny helokareo ary ianareo izy handray fanomezana. Misy fanomezana avy eo rehefa vita batisa amin'ny rano ny olona, vita batisa handray fanomezana dia ny fanahy masina. Amen. Toizako ilay izy andiny fa 7:30 satria ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary amin'izay rehetra lavitra na iza tsony ny tompo andriamanitsika anantona azy. Io zany zay mahatonga antsika kristianina indrindra malagasy aza mieritreritra satria araka ny teny averina foana misy miteny mihitsy hoe le Andriamanitra ny vazaha zany Kristy teneninareo zany fa io dia finoana io zany hoe mino le Andriamanitra ny Israely hoe tsika le Andriamanitra nifidy an'i Abrahama, nifidy an'ny zanak'Israely, le Andriamanitra namorona an'izao rehetra zao, le nambomba ny fanahy, nambomba teny amin'izao tontolo zao tamin'ny mbola tsisy ninona. Zay mila mino an'izay aloha. Mila mino aloha izy fa hoe misy Andriamanitra ary mila mino koa fa Andriamanitra dia fanahy. Zany rehetra rehetra zany misy ny olona tsy mino, misy manaraka tsara mihitsy hoe ny fiaraha-mivavaka kristianina fa tsy mino an'izany akory izy. Mino ny finoan'ny ny olombelona, ny fisainan'ny olona, mila maranitra tsara ny filozofia, ny fahendrena amin'izao tontolo izao fa raha tena hoe manaraka an'i Jesosy dia mila mino aloha fa Andriamanitra dia misy, Andriamanitra dia fanahy, Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra dia izy naniraka amin'ny fanahiny. Io zany mila mino koa fa hoe misy fanahin'Andriamanitra ny rahany ary fanahy masina io. Efa nitenen'ny mpanompony teo misy fanahy 7 hatramin'ny fanahy fahamarinana. Fanahy masina io dia mila mino ianao fa misy ny fanahy masina dikan'izany fanahy tsara dia misy koa zany atao hoe fanahy ratsy. Io fanahy ratsy io atao hoe fanahy maloto tamin'i Jesosy raha vakintsika ny Matthieu, Marc, Luc, John any dia Jesosy rehefa mandroaka ny devoly dia miteny foana le tenin'Andriamanitra hoe
nandroaka ny fanahy maloto tao anatin'ny olona. Misy fanahy maloto zany a dia tena roahana mihitsy ny fanahy maloto. Ary nisy fotoana ary androahan'i Jesosy ilay fanahy maloto tao amin'ilay olona satria legiona hozy izy a. Dia nianjera tany anaty ranomasina tany anatin'ny kisoa. Dikan'izay a tena nalahelo mihitsy ilay tompo tanàna teo hoe aleonay a, maninona no noroahanjareo moa zany ny Jesosy tamin'izay hoe misoro teto nareo fa nalahelo izy satria lasa tany anaty ranomasina daholo ny kisoany zany a maty. Hoe nalahelo izy fa aleon'zareo a hoe voafatotry ny Satana ny legiona le mpanompon'Andriamanitra iray a izay nesorona tao anatiny ny fanahy maloto toy izay hoe maty ny fihinanany zany araka ny fiteny mihitsy hoe araka ny fitenitsika amin'izao fotoana izao mahazatra mialatsiny. Izay mihitsy ny fiteny hoe tandreo simba le business hatramin'ny hoe tonga le tenin'Andriamanitra. Tsy ny tenin'Andriamanitra dia miteny marina hoe tandremo aza mangalatra, aza manao kolikoly, aza mandainga, aza mamitaka, aza mijangajanga, dia simba daholo ilay zavatra natao satria ao anatin'izany a no fanaovan'ny olona fitadiavana. Dia tenenina koa niravahan'i Jesosy mihitsy a ny business tao anatin'ny tempoly. No tonga tao izy a dia nataon'ny olona fitadiavam-bola tao amin'ny tempoly tao satria araka ilay teny hoe natao fisoronana zany tao amin'ny tempoly tamin'izany fotoana izany a. Dia efa ao ihany misy biby zany a, ny olona avy lavitra araka nyity zavatra voalaza ity a dia tsy mahavoavidy intsony na hoe lavitra loatra ka tsy hitondra biby dia mitondra vola. Dia lasa fivarotana mihitsy tao niravahan'i Jesosy zany. Ka raha ao anatin'ny tempoly, ao anatin'ny fiaraha-mivavaka lasa ohatrany hoe mifisifisy fitadiavam-bola, mety hoe tafahoatra na tena fanararaotana na misy zavatra atao hoe tia tena tia ohatran'izao zao a amidy endrikendrika zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia mitandrema mila mibebaka na tsika manatanteraka zany na izay mpanaraka. Ka zany isaorana ny tompo fa zany a tia ny tompo ambara androany araka ilay teny teo fanahy masina no mampiteny fa tsika dia manambara izay voasoratra eto zany a. Ka dia antsoin'ny tompo ozy izy anatona azy niza na gasy zany tsika tamin'izany a, ny jiosy a izay amin'ny fiteny samihafa no nantsony tamin'izany fa amin'izao dia ny firenena maro tsika ao anatin'izany a fiteny malagasy a dia inona ny zavatra fiteny, zavatra ray natambatra dia ny fibebahana, dia ny batisa, ary indrindra ny fanomezana dia ny fanahy masina. Zany ny tena nambara tamin'izany andron'ny Pentekosta zany. Matoa Jesosy zany nifidy fanahy masina, ny tompo Andriamanitra nifidy mihitsy hoe arotsako amin'izany fotoana izany satria betsaka ilay olona tia novonjena 3 arivo tamin'izany a. Dia tsika anisan'ny vonjena koa izao a, ka raha vonona ianao araka ilay teny teo zany a, hivavaka tsika raha vonona ianao dia manolo tena koa amin'ny tompo a, handray azy a, dia ho fantatrao fa hibebaka ianao a dia manolo ora-tena atao batisa dia ho hitanao fa handray a ilay fanomezana ilay mpananatra ozy izy, ilay mpananatra izay eo aminareo sy ao anatinareo a, handray an'izany tsika ka ho feno an'izany tsy isaky ny Pentekosta araka ilay teny teo nazavaina tsara fa fety zany a. Raha ny tokony izy zany tokony hoe fety hifaly tsika fisaorana satria nanisa 50 dia tamin'ny fotoana fa 50 nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty koa satria tamin'ny Paka Jesosy no nitsangana tamin'ny maty. Zany mahatonga antsika hoe mankalaza ny Paska. Efa nazavaina teto zany tamin'ny fotoanan'ny Paska, mankalaza ny Paska ny kristiana satria ny maharaina mangiran-dratsy no tonga ny mpianatra dia nahita hoe tsy tao intsony Jesosy efa nitsangana izy. Fa io Paska io a dia fetin'ny jiosy koa io a, tsy hoe fetin'ny jiosy hoe fety fankalazana ny taon'ny jiosy fa Andriamanitra araka ny hitantsika teo fa Andriamanitra nametraka ny fety io. Misy fety 7 izay napetraka Andriamanitra fa ny antsika zany a Jesosy a niteny hoe zao natao fahatsiarovana ho ataontsika zany androany. Mety azontsika atao amin'ny fotoana izay mampety azy fa araka ny fanazavana teo a dia indray mandeha isam-bolana isaky ny sabata voalohan'ny volana tahaka izao no anatanterantsika ny fandraisana fanasan'ny tompo. Da dia mahereza azonao tohizana ny amin'ny toeran'ny teny fa tsy vakiako intsony a eo ambany kely eo amin'ny lohateny hoe ny fiangonana kristianina voalohany a, dia ho hitanao tsara hoe inona ny zavatra nataon'ny mpanompon'Andriamanitra izay resy lahatra tamin'izany a amin'ny fanarahana an'i Jesosy. Vakiako ihany eto amin'ny baiboliko ity moa zany misy fanazavana ny amin'ny atao hoe Pentekosta satria tsara fatana ilay izy a, efa nazavaina teo fa amafisiko kely ihany ilay izy. Fanazavana ny teny Pentekosta amin'ny anaran'i Jesosy.
ratsy fa eto amin'ny Pentecoste hozy izy midika hoe fahadimapolo dia ny andro fahadimapolo ao aorian'ny Pasika. Io andro io dia andro fanateram-bokatra ho an'Andriamanitra ary nantsoina hoe ny fetin'ireo herinandro. Efa nivakiantsika teo zany. Nanjary fety jiosy nahatsiarovana ny nanomezan'Andriamanitra ny lalàna tao Sinay zany. Tena tonga ny jiosy zany ny lasa ny fety an'izany fa Andriamanitra mihitsy no efa niteny hoe fety io, anahako io izy mantsy Mosesy fa tsy fetin'ny jiosy zany fa lasa fetin'ny jiosy ilay izy satria nataony zareo ho fahatsiarovana nanomezana ny lalàna zany, ny dity folo moa zany sy ny ino moa izy teo ny teny dimy zany natao hoe Torah zany natao hoe lalàna amin'ny jiosy. Tamin'ny andro Pentecoste no nahatongavan'ny fanahy masina tamin'ny fiangonana kristianina. Io zany eto moa zany ny fanazavan'jareo amin'izay fa tamin'ny andro Pentecoste io dia nirotsaka ny fanahy masina efa nazavaina tamintsika teo inona ny antony rotsahany tao Jerosalema ilay izy ny tonga dia nirotsaka tamin'ny mpianatra mba hiteny teny iray ihany mba tambatra ny olona rehetra hoe mibeba dia aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo dia andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Zay nambaran'jareo tamin'izany mahatonga antsika hatramin'izao zany resy lahatra be da be ny kristianina ka zay ihany no ambara raha kristianina tsika dia zay ihany no tokony torintsika mibeba aoka andray aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy rehefa mibebaka ny olona miala amin'ny fahotana sy ny faharatsiana dia andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Misaotra ny tompontsika ny amin'izany teny zany ka dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany araka ny teny teo moa zany satria anazava satria ny fanahy masina be da be ny tiana hazavaina fa tian'ny tompo hajanona eto aloha zany ny fanazavana any amin'izay hoe inona ilay fanahy masina efa nazavaina hatrany amin'ny voalohany nazavain'ny mpanompony teo dia inona ilay andro Pentecoste fantatsika zany na ilay anarana na ilay antony nanaovana an'io andro io fa an'Andriamanitra io fetin'Andriamanitra io fa tamin'ny fety io tamin'ny fotoana io no tonga ny fanahy masina amin'ny fomba tsy takatry ny saina zay amin'ny feo mahery fofofofo be da be misy endrika be da be ny fahatongavan'ny fanahy masina amin'ny olona fa tamin'izany dia tahak'izany no nametrahan'ny tompo ny fanahy masina tamin'ireo mpianatra 20 dia samy nahazo ny tsirairay avy. Zay koa zany marihina foana fa ny tsirairay avy dia samy nahazo fa ribetera avy eo no niteny sy nitsangana fa ny sasany dia nahazo koa fa tsy hoe tsy rehefa tsy niteny dia hoe tsy nahazo fa tena nahazo tsirairay daholo ireo fa nandeha nitory samy nitory tamin'ilay nanao ohatran'ny hoe nanao traduction zany amin'ilay teny napetraky ny fanahy masina hoe zao mibeba aoka atao batisa ary raiso ny fanahy masina ho an'ny olona rehetra dia 3 tonga dia nitambatra tamin'izareo tamin'izany. Misaotra ny tompontsika ny voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Nanomana ny fontsika sy ny fanahintsika amin'ny andraisantsika ny fanasan'ny tompo. Ny teny mbola vakiantsika anorenantsika ny fandraisana fanasan'ny tompo moa zany dia ao amin'ny Korintiana 1:1 fa misy ten'Andriamanitra vakiana ao amin'ny Apokalipsy 5. Vakiantsika ny Apokalipsy 5 raisintsika manomboka amin'ny 9 dia ajanoko 9 eo na 10 araka ny silapon'Andriamanitra amin'anaran'i Jesosy. Apokalipsy 5 manomboka amin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy hoe rehefa nandray ny boky izy eto zany izy zany lehibe Jesosy moa zany na ilay zanak'Andriamanitra ilay zanak'ondry dia nankohaka teo anatrehan'ny zanak'ondry ny zava-mananaina 4 sy ny loholona 720 ary samy nanana lokanga sy lovia volamena feno ditin-kazo manitra izy dia nivavaka ataon'ny olona masina izany. Tsy zavaintsika izany fa mazava zany fa ilay vavaka ataontsika izay olona masina dia tena hoe tonga ao anatrehan'Andriamanitra amin'izany endrika izany. 9 amin'ny anaran'i Jesosy nihira tononkira vaovao izy ireo
any an-danitra any zany dia nisy tononkira vaovao. Ianao no mendrika handray ny boky sy hamahan'ny tombo-kaseny satria vao ianao ary ny rahanao no nanavotanao olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra, ny samihafa fiteny, ny olona ary ny firenena rehetra ho an'Andriamanitra. Amen. Hitantsika fa tena mazava mihitsy zany izy. Efa nazava tany amin'ilay nanontran'ny fanahy masina teo rehefa mibebaka ilay olona dia nandray an' Jesosy natao batisa dia rotsaka amin'ny fanahy masina dia lasa nandray an'ny tompo. Dia inona nataony hoe ilay Jesosy nombona tamin'ny fijaliana mbola niteny indray zany eto i Jaona no niteny eto hoe amin'ny alalan'ny fahitana hitany. Ianao no mendrika aminaran'i Jesosy handray ny boky sy hamahan'ny tombo-kaseny satria voavono ianao. Jesosy zany voavono, zay le hoe ho raisitsika ataontsika atao fahatsiarovana. Ary ny rahanao no nanavotanao ny olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra. Zay zany ny rahan'i Jesosy no hanavotany olona. Mazava mihitsy ny tenin'Andriamanitra eto raha misy olona miteny any hoe zako no tena mpanavitra, makanisa aty amiko, za mahay mivavaka tsara, zao ety any no tena izy, ato amintsika any, ato aminay any no tena misy an'izany hoe Andriamanitra zany na hoe mamaly vavaka, dia mila mieritreritsika. Fa eto dia miteny mihitsy ary ny rahanao, voavono izy zany Andriamanitra, ary ny rahanao no nanavotanao ny olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra. Ny rahan'i Jesosy any dia efa niteny izy hoe zavatra rehetra dia ataovy amin'ny anarako. Ny anaran'i Jesosy, ny rahan'i Jesosy, zay zany no mila raisitsika tsara. Voavono ianao ary ny rahanao no nanavotanao ny olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra. Zay ilay izy tsy voafetra intsony zany hoe tsy maintsy hoe ny zanak'Israely satria tany Jerosalema tamin'ilay taranak'Israely ireo no nipoitra ny fanahy masina tamin'ny voalohany, fa fokom-pirenena rehetra tsika zao zany dia mandray koa. Ka raha misy olona miteny hoe tena hoe Andriamanitra ny vazaha io dia mila mieritreritsika fa ny antsika dia hoe mino fa io ilay Andriamanitra namorona an'izao rehetra izao. Dia io ilay Andriamanitra ivavahantsika fa ny rany no nanavotany, ny ran'i Jesosy nanavotany ny fokom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny. Zany ilay samy hafa fiteny, io ilay nataony tany Jerosalema tamin'ny nandrotran'ny fanahy masina, ny olona ary ny firenena rehetra ho an'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra io fa tsy ho an'olombelona na ho an'ny hoe tokotoko samihafa, fa ho an'Andriamanitra. Rehefa navotan'Andriamanitra narotsany rany dia ho an'Andriamanitra, zay ny tanjony. Ka zay misaotra ny tompontsika araka ilay teny teo raha tonga ny fanahy masina manazava dia satry foana hoe hiteny fa ny tompo miteny hoe hatreo aloha dia hajanontsika eo satria hiaona amin'ny tompontsika handray ny fanasan'ny tompo alohan'izay zany zay ny ivavahantsika. Raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao, mbola tsy fantatrao izy ilay Jesosy dia fantatrao zany ny teny, vereny tsara, hazava tsara hoe zao ny atao hoe Pentecosta, zao ny atao hoe Shavuota, zao ny fetin'Andriamanitra, inona ilay fety fito, inona ilay tena atao hoe Pentecote 50 andro taonan'ny Paska, ilay Paska ny Jiosy, ny Paska nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, dia avy eo 50 andro taonan'iny tonga koa ny fanahy masina tamin'ny mpianatr' Jesosy dia io ilay mpianatr' Jesosy io no arahantsika, ilay Jesosy Kristy foana no arahantsika, ilay izy nanome ny rany, manadio, manafaka. Ka zay raha mbola tsy nandray an'izay Jesosy zay ianao dia atoloro ny tenanao amin'ny tompo. Raha fa nandray ianao nefa tsy nafantatra loatra na mierikerika dia fotoana koa zany zao hanavaozana ny fanoloran-tena ka hivavaka tsika alohan'ny andraisantsika ny fanasan'ny tompo zany hibebaka ary indrindra ny olon-tena ho an'ny tompo. Fivavahana moa zany efa vita teo fa tonga dia hivavaka fanoloran-tena no ataontsika dia afaka manaraka ianao raha mbola tsy zatra na efa tompo mahafantatra ny ao am-pon'ny tsirairay avy. Hivavaka tsika tompo. Iny ray misaotranao zay Jesosy, misaotranao zay fanahy masina, miteny ianao ary tsisy mahasakana. Efa nampianatra anay ianao hatramin'izao fotoana izao tsy androany ihany fa hatramin'ny fotoana ny antsonao anay tompo. Miantso anay ianao amin'izao asa izao ka dia ianao no manamarina ny asa. Efa teninao fa ny teny rehetra dia tsy miverina foana aminao fa tena mokatra avy zato eny. Ka niza maheno ny teninao Jesosy na androany na amin'ny fotoana manaraka, na amin'ny vidéo na amin'ny fidina vavolombelona dia ianao handresy lahatra azy, hiverina aminao, hanantona anao Jesosy. Ka dia misaotra indrindra raha androany izy Jesosy ny vonona handray anao dia raiso ny vavaky ny mpanomponao. Androany Jesosy vonona anaraka ny soavavaka izao
Eny Tompo, na eno anao izay Jesosy, fa ianao tokoa ilay zanak'Andriamanitra. Henoko izany Tompo a, ianao no nombona teo amin'ny hazo fijaliana, nitsangana tamin'ny maty, nandresy ny fahafatesana, nandotraka ny ranao ho fanavotana, ho fanavaozana, dia ianao Tompo no ekeko androany ho Tompo sy mpamonjy, ary Kristy, ilay Mesia, ilay Masia, Yesoa Masia, ianao no raisiko ho mpamonjiko sy ho tompoko manomboko izao. Ka dia raiso a Jesosy, ekeo koa izao fanoratena vaovao izao ka dia alamino ny fiainako manomboka izao fenoy tokoa hibebaka aminao, hiala amin'ny fahotana sy ny fahalotona rehetra, ka dia mangataka aminao alamino mba hanao batisa aminaranao, ary indrindra handray ilay fanomezana dia ilay fanahy masina ho aminay tsirairay avy ho amboka ihany koa Jesosy. Tahaka izany koa raha variana mierikerika satria manaraka indraindray manaraka tsy mahafantatra, tsy mahay mamaky ny teninao, variana na dia efa nomenao fahalalana ary mba hamaky ny teninao dia tsy mahalala, ary variana amin'ny izao tontolo izao, manaraka indraindray manaraka olona, indraindray na manaraka anaram-piangonana, fa izao dia mampahafantatra ianao fa izay ilay tena tempolinao, tempolin'ny fanahy masina. Ary ianao mampianatra anay ilay fanahy masina, mampianatra mampahafantatra anay ny marina, ianao ilay fanahy fahamarinana, mananatra, mampianatra misolo vava, manolo-tsaina, manome faherezana, dia ianao Tompo anao arahana manomboka izao. Ka dia rehetra izay Tompo, miverina aminao amboary ny fomba mampananay hitady anao tokoa amin'ny fahamarinana sy fahamasinana anatiny sy ivelany. Ka dia tehirizo izay tsirairay avy manomboka izao ko mandrakizay. Hamarino ny teninao Jesosy, hamasino ho voninahitry ny anaranao irery ihany sotra Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Alleluia, amen. Amen. Sotra ny tompontsika. Rehefa miomana moa izany ianao amin'ny fandraisana dia afaka miomana amin'ny ranom-boaloboka sy ny mofo, fa ny teny izay anorenantsika dia ao amin'ny Korintiana voalohany, Korintiana voalohany zany toko 1:10, vakiantsika manomboka amin'ny 17. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy, mivaky toy izao: fa Jesosy Tompo tamin'iny alina izay namadihana azy iny dia nandray mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ilay mofo ka hoy izy: ity no tenako izay vakina ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovanahy. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana, ary hoy izy: ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao no ataovy ho fahatsiarovanahy, na oviana no misotro ianareo. Vavaka isika tompoko. Eny Tompo, misaotra anao izay satria ianao tokoa no nanolotra ny ranao famonjena sy fanavotana, fanavaozana ho anay. Ka dia misaotra Tompo, izao famantarana izao ny ranom-boaloboka sy ny mofo dia marino hamasino, satria izany ny teninao atao fahatsiarovana. Izany Tompo no tianay, mahatsiaro anao izay Jesosy, nanolotra ny tenanao hisolo ny fahotanay sy ny faharatsianay rehetra. Ka dia misaotra Jesosy satria ny ranao dia ampy manadio, ka dia efa nisotroanay teo zany, efa nisotroanay ny ranao Jesosy tamin'ny vavaka nataonay teo, kanefa dia mbola hamafisinay amin'izao famantarana izao, hamasino zany Jesosy mba tena ny ranao tokoa, hanadio anay tsirairay avy manomboka izao, hanavao ny tenanay, ny ao anatinay, ny fiainanay, ary ianao ilay mofo avy any an-danitra tonga tetỳ amin'izao tontolo izao, ianao no hohaninay Jesosy. Ka dia marino zany, hitondra tanjaka koa, hery, fahasalamana. Ka dia misaotra indrindra amin'ny anaranao Jesosy nanaova izany vavaka izany. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo mandra-piaviny. Amen. Raisitsika ny mofo dia hohanintsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko.
toy izany koa ny ranom-boaloboka raisitsika dia hosotroana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Vavakantsika Tompo koa sady hisotra ny tompontsika no sady amarana sady ny fotoana ka dia manasa antsika rehetra hivavaka. Eny ry Andriamanitra ray, i Jesosy Kristy Tompo fanahy masina, midera sy mankalaza amin'ny voninahitra anao zay satria Andriamanitra tsara ianao sady manao ny tsara. Tsisy Andriamanitra toa anao ianao tokoa ilay nambomba tambonin'ny rano, ianao ilay fanahinao masina, ianao ilay fanahy masina, ianao ilay Jesosy Kristy, ianao ilay teny, ianao ilay miteny misy mazava dia nisy, ianao nitondra ny fahazavana ao amin'ny fonay, amin'ny fiainanay Tompo, ary ianao fahazavana aminay Tompo amin'izao fotoana izao, fahatsiarovana ihany tokoa ny fotoanany amin'izao Pentecoste zao fa efa eo aminay mandrakariva ianao ary ao anatinay, ary izay dia efa nividinao ho tempolo masonao ka dia amasino zay Jesosy, amasino mandrakariva tehirizo ilay fanahinao masinao aminay ao anatinay, ary ho feno foana zay, ho feno fanahinao masina zay, fenoanao zay fanahy masina, fenoanao foana zay fanahy masina, hitoera aminay fanahy masina, manjaka aminay mba tena hitobaka hiseho ny voninahitra ao amin'ny fiainanay tsirairay avy, aminay tsirairay avy, amin'ny asanao indrindrindrindra. Ianao maniraka anay tahaka ny Petera sy ireo mpanomponao, ireo mpianatra maro samy hijoro noho ny fanahy masina, feno fanahy masina, hitory ny fibebahana, hitory ny fibebahana, hitory ny batisa Jesosy, ary indrindra ho feno hitory ny fanahy masina. Ianao no mameno fanahy masina, ny rahanao manadio, ny teninao manafaka, ka dia misaotra indrindra, miteny aminay foana ianao fa ianao rehefa tia dia tia hatramin'ny farany, ary ianao miteny koa fa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa nareo. Afaka izay Jesosy, faly izay, ka izany no tianao hifalianay amin'izao fety izao fahatsiarovana, ka dia mankalaza amin'ny voninahitra anao ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, tompony fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatrety an-tany, ianao ilay masina, 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 tompon'izao rehetra izao, eniko ny voninahitra ao ny tany rehetra. Masina, 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 tompon'izao rehetra izao, eniko ny voninahitra ao ny tany rehetra. Alleluia, alleluia. Misaotra Jesosy amin'ny anaranao naovanay izany vavaka izany. Amen. Amen. Misaotra ny tompontsika tanteraka amin'ny fotoana androany dia manao velomanao zany izay mianadahy raha sitrapony tompo dia amin'ny herin'ny izao zany afaka manao mivantana eto raha te haka fanontaniana moa na fanazavana fanampiny fahampaheresana ianao dia afaka manoratra na amin'ny WhatsApp na amin'ny YouTube moa zany hitanao ny adresy amin'ny ambany eo fa ny tompo hiasa amintsika tsirairay avy ary mpahery satria misy ny fiaraha-mivavaka atao zany isaky ny alatsinainy amin'ny WhatsApp raha amin'ny olona zay voninay hivavaka amin'izany sy ny larobia, ary ny mpanompony dia manao mivantana koa isaky ny lakamisy alina dia ny sabotsy tahaka izao no ionantsika mivantana eto zany ny voalohan'ny volana araka ny fanazavana teo dia anaovantsika ny fandraisana fanasan'ny tompo, dia hisorantsika ny tompo ny fotoana vita rehetra, voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany, manao velomanao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Alleluia, amen.